any amin'ireo faritra tsy mihiboka dia azo atao tsara ny miasa malalaka ny asa-pitaterana fa mifandraika amin'ny fahazahoan-dalana zay ananan'le fiara fa tsy te ahita mihitsy atsika hoe hisy fitateram-bahoaka mitaona olona hatreo amin'le toerana misy an'le barazy fa mitsika miteny zao a mbola misy any an-dalana any a reo olona avilavitra reny kosa dia raha voamarika tsara ao anatin'le manifoldany fa niainga izy ohatra tany Asambava tamin'le 5 dia mbola any an-dalana izy zao a dia mbola avela hiditra izy a eto Antananarivo zany wahelotra any amin'ny atao hoe limitrophe mihitsy ny hisy ipetrahan'ny barazy raha ohatra zany zao ka resaka ny ato amin'ny lalam-pirenena farafitsika dia any Tsinjony any no isa barazy raha ohatra ka iresaka any amin'ny menan'efana isika ino efa nisy kafoana zany eto am'izay mahakasika hoe ny olona any Ameritsetoska zay miasa ty Antananarivo iny zany efa nifangavoaka any ambadiky misy zany le fametrahana barazy alao tsorona ny marina fa misy foana ny mpanararoatra any amin'ny lafiny ratsy amin'ity zavatra ity ka hanararoatra le situation zao mba hanaovana zavatra hafa zay tsy manjaka voamaly ake zao zany azo teny tany amin'ny ministre hoe ny resaka presse dia tena tokony halalaka tsara ny circulation na dia eo aza ny couvre-feu na eo aza ny atao hoe famerina ny fivezivezena inona zava-misy ozy anareo misy tomobile anankiroa ngamba zay malina telo tratra sinoa fosiny ao anatiny fa misy soratra hoe presse